dia faly miarabantsika tsirairay avy indray a manaraka izao fandaharana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Fotoana maromaro no tsy niaonantsika teto a dia androany indray tsika no tafaraka iaino no ny tenin'Andriamanitra isaorana ny tompo ny famindram-pony sy ny fahasoavany a mbola hanomezany tombonandro antsika tsirairay avy afaka iaino ny teniny indray sambatra ny meno tenin'Andriamanitra ary sambatra ny mankatoa azy izay ny voalazan'i Jesosy miarahaba n'izay rehetrarehetra vao nifanerasera tamin'ity herinandro ity any Toliary any misy voakasika izao teny fahamarinana teny Tsisikilemy izao dia mampahery azy ireo mba hiroso hatrany hitoetra tsara ao amin'izay fahamarinana izay na be ny ady na be ny fitsapana na be ny fanenjehana dia Jesosy Kristy tompo mahatoky ary tsisy maharombaka izay ampelantanany any a Tomasina any a Majanga ny eto Antananarivo ny faritra maro eto Madagasikara dia miarabantsika ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy manaraka n'izao fandaharana izao a dia misaotra antsika ny amin'ny fampaherezana misaotra antsika ihany koa ny amin'ny fitondranam-bavaka manoloana ny asa izay atao satria raha tsisy vavaka dia kely ery ary tsy mahavita izay asa nampanarahan'ny tompo ary Jesosy raha toa nilaza hoe mivavah mba ahery ianareo tsy adino izay rehetrarehetra any ampitan-dranomasina rehetra any koa izay nifanerasera tamin'ity herinandro ity any a Belzika any a Italia ny any a Karaiba ny any Portugal ny any France dia tena hoe ny tompony miasa ary marina mihitsy ny teniny hoe tsy miverina maina ny teny izay nalefa raha tsy efa mahantanteraka izay nampanirahany dia makasika ny eran-tany rehetra ny teny dia na zay tsy voatonoko teo ary dia miaraba antsika tsirairay avy ny any a Dubai ny any a Koweït ny Arabia Saodita rehetra any izay mandray izao fampianarana izao dia miaraba antsika ny tompo matsiaro anareo ary ny tompo miazo anareo hatramin'ny farany ihany koa ao amin'ny Salamo 130 dia milaza hoe aiza no ialako amin'ny fanahinao aiza no ansirako tsy eo anatrehanao fa na dia mandeha makany aparany any aparany tany any farany ranomasina ary dia mbola any ianao tazominao hitanao dia ny tompo mahita antsika tsirairay avy tsy hakanavaka ary miazo antsika androany te hampahery antsika ny fanamasina manoloana an'izao fiainantsika ankehitriny izao ary ny teny rehefa alefa dia mitondra fiainana dia raisitsika izany teny izany androany atao amin'ity fandaharana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy dia izao no voasoratra nefa hoy izy tamiko ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena ko mainka sitrako ny irehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko amen ampy ho anao ny fahasoavako Jesosy no miteny an'izany androany teny androany ho fampaherezana antsika teny ho famporisihana ho fampatanjahana ho an'izay rehetrarehetra ao anatin'ny ady ao anatin'ny fitsapana ao anatin'ny sedra ao anatin'izay ataoko hoe olana noho ny fanarahany an Jesosy tompo rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy tsika arakaraky ny herisontsika ao amin'i Jesosy arakaraky ny anazavan'i Jesosy tsika any amin'ny fahamarinana ka mahatonga antsika tia ny fahamarinana arakaraky ny itiavantsika bebe koa an Jesosy sy ny herisontsika ao aminy no mahatonga antsika miala amin'ny fahotana miala amin'izao tontolo izao miala amin'izay zavatra rehetrarehetra tsy sitraka Andriamanitra ary ao anatin'izay fiherisontsika amin'i Jesosy izay dia izao ny sary ho fantatsika hoe mebe ny ady mebe ny fitsapana mibetsaka ny ady sarotra mibetsaka ny ataoko hoe zavatra manahirana raha ara-piainana eto amin'izao tontolo izao ka izay indrindra manoloana an'izany ady fitsapana fanenjehan'ny olona tsy fitiavana manoloana ny olana maro samihafa noho ny fanarahana an Jesosy noho ny fandehanana amin'ny fahamarinana dia izao ny lazain'i Jesosy tompo aminao androany hoe ampy ho anao ny fahasoavako ampy ho anao ny fahasoavako isika tsirairay avy rehefa manana an Jesosy Kristy dia Jesosy ny tompo zay ny zavatra tsara ho fantatra tsy izay tiantsika atao intsony tsy izay tiako intsony fa izay tiany Jesosy Kristy izay no mahatompo azy tompo sy mpamonjy azy tsy hoe mandray an Jesosy ahako dia manana an Jesosy ahako dia izaho no mibaiko sy mametraka amin'i Jesosy izay tiako atao izay tiako ale izay zavatra tedaviko marina fa mametraka izay faniritsika amin'ny tompo sika mametraka izay etaetantsika amin'ny tompo sika teniny raha teo zany fa
isika tsy mibaiko an' Jesosy ary tsika tsy manapaka an' Jesosy fa zay sitrapon'i Jesosy no tanterahana. Zavatra misy dia zao, taona maro be tsika tany amin'izao tontolo zao, taona maro be tsika tsy nalala an' Jesosy, taona maro be tsika tao anatin'ny aizina sy tao anatin'ny fahotana. Ary izao tontolo zao, i Babilôna, ny fombafomba no namolavolantsika, ny toe-po, ny toe-tsaina, ny toe-panahy, ny fomba fiteny, ny fomba fanao, reny rehetrarehetra reny dia nilovahantsika ny anarantsika tamin'izao tontolo zao. Ka rehefa niona tamin'i Jesosy tsika dia eo Jesosy manao ny fanovana. Zay mahatonga le ao amin'ny Korintianina faharoa toko fadimy andininy fafito ambin'ny folo milaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Zany hoe rehefa tonga ao amin'ny Jesosy tsika dia amboarina olom-baovao. Ao amin'ny Matthieu toko fadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo dia milaza hoe ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia ongotana. Matthieu toko fadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Zany hoe rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ahako dia amboariny amin'izay ahako zay fisainako taloha, zay fomba fiteniko taloha, zay fomba fanaoko taloha, zay fomba fiakanjoko taloha, zay toe-poko taloha, zay mahizao anahy taloha, zay nivolavolany zao tontolo zao anahako dia arodana Jesosy reny. Ary rehefa mandrodana an'izay izy, mamolavolo zay izy, zay rehetrarehetra tiany ampiasaina dia ampiasainy avokoa mba hatateraka zay sitrapony zay, mba hatateraka zay tanjony zay. Zao ny zavatra tsara ho fantatsika. Petera voalohany toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo dia milaza hoe, Petera voalohany toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo, ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapahan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo zany. Miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe tsika dia zahana toetra, ary voalaza mihitsy hoe mahamay, fizahan-toetra mahamay zay apetraka Andriamanitra amintsika, azagagany amin'izany ozy, fa zay ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ary te hampahery anao ny amin'izany. Petera voalohany toko voalohany andininy fahenina dia milaza ihany koa hoe izany no iravoravonareo na dia ampahalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa azy ianareo, raha tsy maintsy hisy izany. Zay koa lazain'ny tompo hoe tsy maintsy hisy, tsy maintsy misy ny fakapanahy. Zany hoe fakapanahy tiana tenena hoe ny fizahan-toetra, ny fitsapana, ny fisedrana, ny ady sarotra dia tsy maintsy hisy zany. Satria nahoana? Rehefa nilazaiko teo ny antony. Ary ny antony manaraka dia zao, tiany tompo hitovy endrika amintsika. Zay ny hevitry ny tompo amintsika. Rehefa nandray an' Jesosy tsika, konverti tsika, nateraka indray tsika, olom-baovao amin'i Jesosy tsika, dia zao ny tanjon'Andriamanitra. Romanina toko fahavalo andininy fahasivy amby roapolo dia ozy izy hoe mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro Jesosy Kristy. Zany hoe ny tanjony dia hitovy endrika amin'i Jesosy tsika. Le endritsika tany amin'izao tontolo zao tsy tian'ny tompo hiseho tsony iny. Lay mahisika antsika amin'izao tontolo zao efa le vonona nombona teo amin'ny azy fijaliana iny, ary mamolavola antsika izy mandra-pandraisany antsika eny amin'ny raonlanitra, ary ny tanjony hitovy endrika amin'i Jesosy tsika, hitovy endrika amin'i Jesosy tsika. Manarak'izay dia misy koa amin'ny Galatianina toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo milaza hoe mba ho voaforona ao aminareo Kristy. Zay ny tanjon'Andriamanitra hoe ato amiko mihitsy Jesosy, ary rehefa ato amiko Jesosy mivoaka ho azy le toetran'i Jesosy, le toe-pon'i Jesosy, toe-tsain'i Jesosy, fomba fitenin'i Jesosy, fomba fanaon'i Jesosy. Lasa ataoko hoe lasa Jesosy mandehandeha isika, satria zay ny teneny hoe vavolombeloko ianareo. Dia Jesosy tsy hita maso etsony, fa isika izay nandray azy no mitondra azy eny rehetra eny, ka tia ny amboarina isika mba tsy hanala baraka ny anarany. Manarak'izay mahita koa tsika ao amin'ny Efesianina toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo dia milaza hoe mba ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Mba ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy, zany hoe hitovy amin'i Jesosy. Zay ny tanjona. Ka raha izay ny tanjona dia misy famolavolana tiany tompo atao. Dia zay mahatonga antsika be ady, be fanenjehana, be fitsapana, be ady sarotra. Zay mihitsy no anjarantsika ao amin'i Jesosy Kristy. Ary zay voalaza tao amin'ny Petera teo, aza atao magaga anao zany, aza atao magaga zany, fa zay ny fitsapana, fanamboaran'ny tompo antsika mba hamolavolana azy. Ny volamena sarobidy zany, ary rehefa tefena ny volamena
volavolaina ny volamena dia tanjon'ilay mpanefy azy esorona daholo izay loto rehetrarehetra ary mba hanesorana ny loto iny afo mahamay no ampiasaina dia rehefa vita lay afo mahamay mamay tsara ny volamena hita eo ny endrik'ilay namolavola nandoro azy lay mpanefy tahaka izany zany hoe mamolavola antsika Jesosy mba ho hita eo amintsika amin'izay Jesosy amin'ny fiainantsika isan'andro tahaka izany ny mpamolavola tanymanga volavolaina iny ary be da be ny fisedrana mahazo an'iny tanymanga iny satria misy endrika tian'ilay mpanefy hipotra dia te hampahery antsika hoe maditra ny vadinao jangajanga ny vadinao maherihery teny aminao ny vadinao ny zanakao maditra ny piraitam-po manenjika sy miteny ratsy ianao ny mpiara-miasa ohatrany manao toetra tsy zaka aminao raha ho amin'i Jesosy ianao ampo anao ny fahasoavany ampo anao ny fahasoavany zany hoe tsy hoesoron' Jesosy ireo zavatra manodidina ireo aza maika ny hoe hisaraka amin'ny vadinao ianao fa maditra izy hisaraka amin'ny vadinao ianao fa tena tsy any Jesosy izy tsy izay mihitsy ny plan'ny tompo ianao no ampiasain'i Jesosy anova ny vadinao noho izany mijanonao ihany ianao fa ampo anao ny fahasoavany iainanao anovan'ny tompo an'io vadinao io ary zao ny tsarovy zavatra tena mafy be ataon'io Andriamanitra io dia zao mamakitsika eo amin'ny Isaia 5:5 andininy 9 sy ny 10 hoe fa ny fihevitro tsy fihevitrareo lalanareo tsy mba lalako hoy Jehovah fa tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no avon'ny lalako no ny lalanareo sy ny fihevitro no ny fihevitrareo rehefa manana an Jesosy tsy hoe milamina be dia tsisy olana ntsony tsy marina zany tadio rehefa mamakitsika eo amin'ny Marika ao dia zao rehefa tao anaty sambo kely Jesosy ny mpianatra koa niaraka tamin'ny tao ary nanteteny ampovoan-drano izy tsy hoe lamina be tena fa nisy rivo-doza mahery mihitsy raha saika hanafitra azy nefa Jesosy ao misy fotoana mantsy miteny hoe rehefa manana an Jesosy ianao tsisy tsony ny olana tsisy ady tsisy fitsapana tsy marina zany rehefa manana an Jesosy ianao Jesosy misy ny teny eo amin'ny Jaona 4:7-7 hoe eny amin'izao tontolo zao ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana ampiasain'ny tompo ny zavatra rehetrarehetra anefena antsika anamboarana antsika ary ataony misy mihitsy io tsy noho ianao no nampisan'ilay zavatra fa ianao mipetraka tsara eo ianao mivavaka tsara ianao memandroso ao amin'i Jesosy rehefa memandroso ao amin'i Jesosy ianao be da be ny zavatra ety ivelany tsy noho ny nataonao fa Andriamanitra mihitsy ny mampisy ny rehetrarehetra ireny ady fitsapana fisedrana mba hahatonga anao ho voatefy tsara ao amin'i Jesosy ary tonga an Jesosy hiasa aminao ary hitenenan'i Jesosy hoe ampo anao ny fahasoavan'i Jesosy tantara maro ao anaty baiboly no milaza an'izany hoe fahasoavan'i Jesosy fahasoavan'Andriamanitra ampy ho an'ny tsirairay avy raisitsika zao vitsivitsy ohatra ny tantarany Mosesy natsoan'Andriamanitra amoaka ny zanak'Israely tao Egipta rehefa natsoan'Andriamanitra izy amoaka ny zanak'Israely tao Egipta voalohany aloha Mosesy tsy mahay miteny tsara fa mipiredidredika nefa Mosesy no nifidiana ampo amin'ny Mosesy ny fahasoavana ahafahana miteny avy eo Mosesy rehefa amoaka ny zanak'Israely tao Egipta raha jerena amin'ny tena hita maso enjana dia enjana ary mahery vaika ny fahavalo tsy izany fahafarao sy ny miaramilana fa izao ampo amin'ny Mosesy ny fahasoavana ary ny tena nomanin'Andriamanitra dia zao donc jerentsika kely ao amin'ny Exodosy rehefa irahan'Andriamanitra Mosesy amoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta dia Andriamanitra mihitsy no teny tamin'ny Mosesy hoe ho amafisiko ny fon'ny Farao Exodosy 7:7 ary izao anamafo ny fon'ny Farao sy anamaro ny famantarana sy fahagagana izay ataoko eo amin'ny tany Egipta dia mahitsika ao anatin'ny Exodosy ao 7:7-8 Exodosy 7:7-8 Exodosy 10:7-20 ao amin'ny Exodosy ao dia zao Andriamanitra mihitsy nanamafo ny fon'ny Farao tiany natao fotsiny zay mba tiany anehoana ny voninahiny ary tiany anehoanany Mosesy hoe manoloana ny ady sy ny fitsapana rehetra zany no mitanana io ary zany no mifeny zavatra rehetrarehetra apetraka amintsika tsirairay avokoa zany be ny fitsapana be ny ady be ny fisedrana ary Andriamanitra mihitsy ary manao an'ireny dia hoy zany hoe arakaraky ny vavahako tiany mabe olana mabe ady mabe ny fitsapana mabe ny fisedrana Andriamanitra nitadio fa nanamafo ny fon'ny Farao dia nandeha Mosesy nitarika ny zanak'Israely tao Egipta ary tsy vitan'izay fa ny ataoko hoe ny mpiray firenena tamin'ny Mosesy koa ary anisany nampiasain'Andriamanitra
ny monomonina ny ady ny fanditra ny fanohatra tamin'ny Mosesy. Anehoan'Andriamanitra daholo zany fa ampy ho an'i Mosesy ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy niala ny olana, tsy niala ny fisedrana, fa nataon'Andriamanitra nisy daholo reny rehetrarehetra reny, natao nisy daholo reny, fa tao anatin'ny fisiny reny tsy nandao Andriamanitra, fa izy no nitarika nafahana niaina tao anatin'ireny zava-misy reny. Zavatra tena faratapona ny ainan'ny Mosesy dia ny teo anoloan'ny ranomasina mena. Eo anoloan'ny ranomasina mena Andriamanitra niasa tamin'ny fahasoavany, nanokatra ny ranomasina mena, nafahany izy ireo nandeha. Mosesy zay. Misy koa tantaran'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego ao amin'ny Daniela toko 7. Rehefa nen'androso anaraka n'Andriamanitra ireo ary nandaza rehetrarehetra tsy araka ny sitrapony, dia napetraka hoe ho atsipy ao anaty laforo mirehatra afo izy, ary io laforo mirehatra io natao mamay impito avo eny no n'isan'andro. Dia natsipy tao izy 3 mirahalahy, ary rehefa natsipy tao izy 3 mirahalahy mamay mihitsy ny afo. Ny olona nanipy azy teny ambony teny rehefa may. Inona dikan'izay? Andriamanitra mihitsy no nampisy an'io toedra raha io. Tsy hoe noho ny fahotany Sadraka sy Mesaka sy Abednego no nahatonga azy lasa tao anatin'ny afo, fa noho ny fanarahany sitrapon'Andriamanitra mihitsy ary, noho ny fandehanany tao amin'ny fahamarinana ary no nahatonga azy natsipy tao anaty afo. Tsy afaka nialana zany, tsy afaka nantosirana zany, fa zay ny sitrapon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra miteny hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Mety mandalo zavatra mamay sy mavesatra ary tena ataonao hoe ahafaty anao mihitsy ianao, fa ny tompo miteny aminao hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Mahafinaritra be io tantara io manasantsika maky azy eo amin'ny Daniela toko 7. Dia hitantsika eo amin'ny Daniela toko 7 ao hoe ny hafarany rehefa natsipy tao izy 3 mirahalahy, dia nasehon'ny tompo ilay fahasoavany, nasehon'ny tompo ny voninahiny, fa tsy may izy, tsy may ny volony, tsy may ny akanjony, tsy may mboafo izy, ary dia navoaka tao izy ao amin'ny Daniela toko 7. Zany hoe tsy nialana ilay zavatra rehetrarehetra nitranga, fa tao anatin'ny zavatra rehetrarehetra nanahirana Andriamanitra niasa nanehoany ny heriny. Tahaka izany koa amin'ny Daniela toko 9 dia hitantsika hoe Daniela nivavaka tamin'Andriamanitra, lay Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakob, lay izy hatrizay ary mandrakizay, noho izay fivavahany tamin'Andriamanitra izay natonga azy natsipy tao anatin'ny lavaky ny liona. Ny liona natsipy tao anatin'ny lavaky ny liona izy, aiza nisy liona tsy hihinana zany rehefa mahita olombelona, fa Andriamanitra noho ny feny zavatra rehetrarehetra ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ny rambasan'ny liona izy, fa nakombon'Andriamanitra ny vavan'ny liona. Tsy afaka nialana lavaky ny liona, fa tao anatin'izay fandalovana ny lavaky ny liona zay Andriamanitra no nampiasa ny fahasoavany ampy ho an'i Daniela. Aveo kely le tany amin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego tanteraka tamin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego le teny ao amin'ny Isaia 7:7 hoe raha mitany rano, raha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may ary tsy hampaninana anao ny lelafo. Tanterahan'ny tompo zany, mahatoky izy. Toy izy antsika ihany ny Paoly, be da be ny zavatra nahazo amin'ny Paoly. Ary Paoly rehefa andeha nandray an'i Jesosy dia zao mihitsy ny tenin'i Jesosy tamin'ny Ananiasy: ndany ianao izy makany fa efa mivavaka izy, ary ampahafantariko azy ny zavatra tsy maintsy hiaretany. Hitantsika amin'izany hoe rehefa manana an'i Jesosy ianao mahereza, matoky, fa be ny ady, be ny fitsapana, be ny fisedrana, fa ampy ho anao ny fahasoavany, ampy ho anao ny fahasoavany. Dia be da be nangataka Paoly hoe esory amiko tompoko ty tsilo ty, nangataka ozy izy intelo, fa hoy Jesosy hoe ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Mosary saika vaky sambo, notoram-bato, saika nivonoana, nankalain'ny olona, be da be ny zavatra nahazo amin'ny Paoly, tsy no esorin'Andriamanitra ireny. Ary tsy nidika hoe noho ny fahotan'ny Paoly dia lasa nisy zavatra maro nahazo azy, fa noho ny nandrosoany tao amin'i Jesosy ary nisy andrendretrarehetra, fa niesory nitazomin'Andriamanitra tao foana Paoly hitoetra tsara tao ary ampy ny fahasoavany. Tahaka izany koa ny an'i Jesosy ao amin'ny Luka 2:20 rehefa tao Getsemane Jesosy, zany ny tena ady mafarany natrehan'i Jesosy, ary saika hiala mihitsy Jesosy ny rany ohatran'ny efa lasa rany atsembohany, ary nivavaka izy hoe raha eo, raha azo atao hoe esory amiko ty kapoaka ty. Nangataka mihitsy izy hanesorana an'izany, fa tsy izay ny sitrapony ray, tsy maintsy mandalo amin'io Jesosy, fa le fahasoavana niaraka taminy dia nisy anjely avy eo nanohana azy. Inona ny tokony atao rehefa be ny ady sy ny fitsapana? Mivavaha, tahaka nataon'i Jesosy amin'ny Luka 2:20, nivavaka izy, voamaika ny mafy ny ady sy ny fitsapana, voamaika nivavaka izy, ary rehefa nivavaka izy Andriamanitra nanilaka anjely hanohana azy. Mivavaha ihany koa, mitoera ao amin'i Jesosy, fa ampy anao ny fahasoavany. Farany amaranako azy dia misy teny ao amin'ny
Titosy toko fa 2:1 dia ozy izy hoe fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Zay le fahasoavana. Raha tenena zany hoe ny fahasoavana dia famonjena. Fahasoavana amonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika andaza itoe-panahy tsy araka an'Andriamanitra ary tena hoe hiandry ny fiverenan'i Jesosy. Dia tia hampahery antsika manoloana an'izany rehetrarehetra zany. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Misaora ny zavatra rehetra. Aza mononmonona. Andriamanitra ny feny zavatra rehetra. Ampoanao ny fahasoavana. Na inona mitranga, na inona miatra, na manahoana vaikany, na manahoana heriny, manahoana zavatra mitranga rehetra. Hoy Jesosy hoe izao tsy andao anao, tsy afoy anao mihitsy. Hoy Jesosy hoe indro zao momba anareo mandrakariva tonga fataperana zao tontolo zao. Hoy Jesosy hoe ampoanao ny fahasoavako. Ary mba hivavaka koa hoana hiteny hoe eny Jesosy, ekeko fa ampoany fahasoavanao ary tena mandeha amin'izay rehetrarehetra tondranao aho, atsapako ny famonjenao ary tena hitoetra tsara ho amintsika ary hiteny mihitsika hoe manaiky anao Jesosy. Ary Jesosy hakanao eny amin'ny rano lanitra, hiteny ianao hoe maranata, tsy ankina afa-tsy amin'ny Jesosy ianao. Ho azy ihany ny voninahitra. Amen.